Vatsy mpitahina. Vatsy mpitahina ho anao indray anio. Ilazany tsara nosoratany marika toko 17, andininy 17 ka hatramin'ny 9. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo zay avy ny fotoana. Zany dia tahaka ny olona mandeha vahiny, zay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony ka samy nitolora ny rarahany avy. Ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo zany andro iavian'ny tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno koa, no ho maraina. Fa ndao avy tapoka izy ka mahita anareo matory. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray, zay nanoloranao sy nomenao indray zany vatsy mpitahina amin'izao andro maraina vaovao zao. Misaotra anao zay satria ny teninao dia sabatra roa lela, eto amin'ny fiainanay, mandratrana, manitsy, manapotika zay rehetra tsy araky ny sitraponao. Ombay indray ny zanakao Jesosy, amin'ny lalana, amin'ny asa, amin'izay zavatra rehetra ataona ny fianarana, dia ho rakofo le ranao soa, ka eo anelanao mandrakariva. Dia misaotra ray amalala.